Anomboka amin'ny alatsinainy 7 aprily izao ny fandovana vats-pianarana ho an'ireo mpianatra any amin'ny Université Antananarivo amin'ny taom-pianarana 2024-2025. Androany zoma no namoaka an'ity andro momba izany ny Ministera Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa. Vats-pianarana 3 volana mampampitaovana moa no zaraina amin'izany. Ireo mpianatra ny sekoly ambony Polytechnique Antananarivo na ny ESPA no hisetraka voalohany an'izany vats-pianarana izany ny alatsinainy izao. Manaraka azy ireo ny siansa, ny UNS sy ny FDSP, ny médecine, ny faculté EGS, ny FLSH ary ny ESSA. Ivoaka manaraka izany ny andro université hafa ho iatrany ny ministera. Manohitra ny fandaminana Antananarivo ny komina Antananarivo renivohitra araka izany dia nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra ny ametraka fandaminana momba fiantsonan'ny fiara. Nofoanan'ny komina Antananarivo renivohitra ireo toeram-piantsonana rehetra eo anelanelan'ny boriboritany voalohany eo Analakely ka hatreo amin'ny institut d'hygiène sociale taloha. Noko amin'ny alatsinainy izao no miatra izany fandaminana izany raha ny filazan'ny komina. Ankoatr'izay dia efa nofoanan'ny komina ihany koa ny fiantsonan'ny fiara rehetra eo amin'ny lalana Raintsarovy miakatra any Antsahamanitra hatreo amin'ny trano-pirentin'ny Fiangonana Loterana Malagasy. Niraisan'ny Prime Ministre Christian Tsay lehibe ny gouvernemanta teny Mazarivo malalaka misy ny délégation avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny FMI tonga mamitahiraka eto Madagasikara ho amin'ny fanambanana faharoa ny ezaka atao Madagasikara amin'ny fametrahana ireo fanovana voarakitra ao anatin'ny fifanarahana misy eo amin'ny rotonta. Anisan'ny voaresaka nandritra izany ny fionana izany fanatanterahana ny politika sy ireo tetikasa maro volavolain'ny fitondram-panjakana hanatsarana ny sehatry ny fampantsona mpaka amin'ny ponina. Teo koa ny fanaovana jeritotika ny vokatry ny fiara-miasa eo firenena malagasy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ary ny fandiniana ireo stratégie entina marina toerana hatrany toekarena eto amintsika. Tombana faharoa amin'ny fanatanterahana ny fifanarahana ahazona fampitramam-bola malalaka ny facilité élargie de crédit sy ny fampitramam-bola ho an'ny fiatiana sy ny faharetana na ny facilité de résilience et de durabilité ity iraky ny FMI ity areverina ho tapitra amin'ny 14 aprily ny iraka ataon'izy ireo eto Madagasikara. Ny vonanoko maly tetsy tany mora ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny polisy-pirenena izay mitantana ny fibaikona amin'ny hery-vonjy-taitra amin'ny polisy-pirenena manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ny ministra filaminam-bahoaka ny inspektora général de police Erlala Kotormana no nitarika ny fanomboana ny fivoriam-be. Haritra 2 andro ity fivoriana ity ary natao indrindra mba hanatsarana sy hahatonga fombiazana lehibe koa amin'ny sehatry ny fitandrona ny filaminana. Tafiditra ao anatin'izany fandiniana sy ny fandrindrana paikady vaovao amin'ny fanatsarana ny tolotra fandriam-pahalemana any amin'ireo faritra tsirairay avy. Lavony kosfata amin'ny isa rono iray ny aizy fanalamangana nandritra ny lalaony eo izy ireo tamin'ny andro fahavalon'ny fiadiana izy eo tompon-daka Madagasikara eo am-baolina kitra na dia resy azy ny aizy fanalamanga dia mbola mijanona ho larana voalohany ihany eo amin'ny filarana. Ny disciple FC kosa no manaraka azy eo amin'ny larana faharoa na dia mitovy ary ny isa eo amin'ny rotonta dia tsara kokoa ny elanelan'isa ho an'ny ekipa avy any Moramanga.